Manolona feno ny fitiavan'i Jesosy Kristy tompo ny famindrabony ho amintsika tsirairay avy. Ary koa miarabantsika izay mpiaino mpanaraka izao fotoana izao ao amin'ny pejin'ny fanaso fiainanao. Amintsika ny fiadanan'ny Kristy. Fotoana natokana izarana ny tenin'Andriamanitra indray izao. Dia samy handray sahazatsika tsirairay avy indray tsika ao anatin'izao fotoana izao. Ny voalohany isaritako anazy dia ampiandohana dia ny hoe firy volana izay lasa, raika ambin'ny folo volana, andro vitsivitsy iza dia ny farana ity taona 5 sy 20. Fa te hanontany atsika tsirairay avy hatramin'ny tena ampiankoa, inona no mba fitombona tao anatinao nandritra an'izay raika ambin'ny folo volana lasa izay? Nisy tenin'Andriamanitra nitsiboka ve tao anatinao? Nisy teny zaraina teto tamin'izany fotoana izany hoe mamoaza vo mendrika ny filazantsara. Raika ambin'ny folo volana izay lasa tamin'ity taona ity. Inona ny vo hita eny aminao? Ary tsy ny tamin'ity taona ity ihany fa mety hoe firy taona izay isika nanompoana an'Andriamanitra, fa inona ny vo hita eny amiko sy hita eny aminao? Dia isika tsirairay avy samy ametraka izany fanontaniana izany amin'ny tenantsika. Ary ny tenin'Andriamanitra moa efa milaza hoe io ny tenanareo. Tsy handinika olontsika fa andao samy handinika ametra-panontaniana ny tenantsika tsirairay avy. Ary tsy hanondro, tsy hampanga, tsy hanome-tsy olona ihany koa tsika, fa ny tenantsika aloha mila ametrahantsika ilay fanontaniana voalohany, aiza ho aiza tokoa amin'izao fotoana izao. Tsy manino za fa tapaka jiro fa tohizintsika foana ny filazana ny tenin'Andriamanitra. Araka ny teneniko teo hoe raika ambin'ny folo volana izay lasa, fa aiza ho aiza zaho ianao amin'izao fotoana izao ny amin'ny tenin'Andriamanitra. Andaontsika hisaotra ny tompo foana ny amin'ny zavatra rehetra nandritra izay raika ambin'ny folo volana lasa izay, satria matoa za, matoa ianao mbola tafajoro toy izao, dia mbola teo foana ny famindrapon'Andriamanitra miazona ny fiainako sy ny fiainanao tsirairay avy. Dia samy atokontsika ary hisaotra izany famindrapon'Andriamanitra zany. Ndaontsika handray ny tenin'Andriamanitra aloha hoentintsika hanombohana izao fizarana izao. Korintianina voalohany toko voalohany. Korintianina voalohany toko voalohany voraisintsika ny andininy fa 9 sy ny 17. Korintianina voalohany toko voalohany ny andininy fa 9 sy ny 17. Zao vatiny teny amin'ny anaran'ny tompo fa hevery ny fiantsona anareo ry rahalahy fa tsy firy no mikendry araka ny nofo, tsy firy ny olona mahery, tsy firy no avorazana, fa ny adala amin'izao tontolo izao no nofidian'Andriamanitra hampamenatra ny endry, ary malemy amin'izao tontolo izao no nofidian'Andriamanitra hampamenatra ny mahery. Isika rehetra izao matoa nofidian'Andriamanitra amin'izao toerana izao. Dia faly amin'laza aminao fa samy adala daholo araka titeny ity, adala amin'izao tontolo izao. Andao tsy rehare mihitsy ny hoe izaho ty tena manana fahendrena be na manana fahalalana be, fa adala daholo tsika no nofidian'Andriamanitra. Ka raha tonga eto tsika sy ianao amin'izao fotoana izao dia manaiko amboarina, manaiko tefena, manaiko ahitsy ny amin'izany fahadalantsika izany. Betsaka ny fahadalana vitatsika tamin'ny fiainana,
natao alohan'izao fotoana izao a, natao alohan'ny andro rehetra lasa nandritra zay taona lasa rehetra izay. Fa eto koa zany a nofidian'Andriamanitra isika mba hiaino ny teny. De matotsika zany tonga eto a, ndao samy anaiky hoe samy tsisy mendrika ratsy avokoa araka io teny io ny adala an'izao tontolo izao. Andao tsy anan-kely mihitsy ny eo anatrehan'Andriamanitra hoe za ty ne manana fahalalana be, na za ty ne manana fahaizana be, fa adala avokoa tsika. Andao tsy rehare zany manoloana an'Andriamanitra hoe zany tena efa enjana ny amin'ny fanarahana ny tompo. Fa samy efa nanao ratsy avokoa tsika ary ny tena kokoa dia mba tao anatin'izany. Ary na i Paoly ara dia tena miteny an-tenany izy hoe inona hoe izay za tsy tonga volana mpanoto mpanenjika kristianina. Paoly nolaza zany satria betsaka ny adalana zay efa vita amin'ny Paoly a tamin'ny fotoana ny alohan'ny nanarahan-dia any Jesosy nanenjika kristianina izy, namono olona. Ary zazo ianao isika mety tsy manenjika amin'ny vatana fa ankolaka, ary efa ataoko hoe ohatra milina ny efa nanenjehantsika kristianina. Arak'izany teny zany tsy mety tamin'ny fomba vatana fa tamin'ny fiteny, mety amin'ny fomba ankolaka. Fa andaotsika tsy rehare. Ary na zany mijoro eto aminao zao dia tena nanana fahadalà koa talohany mbola tsy nandray an Jesosy, fa soa fa tombo Jesosy. Ary anapolofoko an'izany taminao hoe miaina tao anatin'izany fahadalàna zany a, dia tsotra ihany misy endrika moa, misy hoe zavatra hita maso. Tanao io amin'ny tanako reny fahadalàna taloha, fa soa fa tombo Jesosy. Raha tsy zany a very tao andavaka, tsy hoeto amin'izao toerana zao. Dia samy ametraka izao sy ianao hoe taiza ho aiza ary inona koa ny raha tsy vitako teo anatrehan'Andriamanitra. Ndao samy mifona amin'izany. Ary ny tanjon'Andriamanitra amintsika dia averina foana hoe nitomboko, nitombotsika amin'ny finoana, ny amin'ny fitiavana, ny amin'ny fanarahan-dia. Tsisy tian'Andriamanitra hoe hijanona ho petraka fotsiny amin'ny toerana mivavaka ianao, fa nitombo dia ny ahatratra ny tanjona dia ny fiainana mandrakizay zany. Amen. Dia samy andinika hoy tery aloha hoe dinio ny tenanareo na mitoetra tsara amin'ny finoana ianareo. Tena efa nitombo marina dia tsika tamin'ny resaka finoana. Finoana zany dia fanehoana zavatra tsy hita maso. Efa tena nitombo tao anatin'izany finoana zany dia tsika. Mba tena nisy vo avy amin'ny finoana ve taty anatiko, tany anatinao tany. Dia samy andinika foana tsika ao anatin'izany. Ny tenin'Andriamanitra izay ho zarainy eto dia tsy mifantoka amina teny anankiray any, fa amaky tenin'Andriamanitra maromaro tsika. Ataontsika handray tenin'Andriamanitra raindray ary. Tesalonianina faharoa toko voalohany. Tesalonianina faharoa ny toko voalohany, teny andininy fahatelo. So vaky ny teny amin'ny anaran'ny tompo tsy maintsy misaotra an'Andriamanitra mandrakariva izahay noho ny aminareo ry rahalahy, fa mamendrika izany satria mitombo fantatra ny finoanareo ary be ny fifankatiavanareo rehetra. Tsy maintsy hoy Paoly, satria manino Paoly no misaotra an'Andriamanitra. Rariny loatra le fisaoran'i Paoly satria tao anatina faharatsiana izy no natsoan'Andriamanitra. Tao anatina fahalotona izy no natsoan'Andriamanitra. Ary Paoly dia anisan'ny tena nampiasain'Andriamanitra indrindra
ny amin'ny fitoriana zany filazantsara zany. I Paoly moa le voasoratra hoe apôstôly ny Jebrisy. Ohatra zany koa ny asan'Andriamanitra amiko sy aminao. Andriamanitra rehefa miantso atsika, miantso aho, tsy miantso olona efa tonga lafatra. Hainao ve? Tsy miantso olona efa tonga lafatra Andriamanitra, fa araka le teny vakitsika teo aloha teo, miantso an'ireny olona tena tsisy dikany ireny. Dia fantatsika daholo ireo mpanokon'Andriamanitra ao amin'ny Baiboly: i Abrahama, Mosesy, Davida. Dia ianao mahita be da be. I Abrahama dia tany amin'ny tany hoe mpanao fanafody, Mosesy mpamono olona, Davida mpijangajanga. Ary zazy ianao andao tsy hanamary tena mihitsy a manoloana an'Andriamanitra fa samy ratsy avokoa. Ary reny olona tena ratsy reny no ampiasain'Andriamanitra hampamenatra ny endry, hampamenatra ny matanjaka ho le teny vakitsika teo. Ka androany raha ety ampiandohany zao fizarana izao andao hisaotra an'Andriamanitra na dia miam'izay raika le 10 volana lasa zay ara. Fa iza moa zasy ianao no mbola mendrika tonga eto amin'izao ora sy fotoana izao? Mbola ny teo foana le famindrapon'Andriamanitra ny azo. Isika ne mety hoe amin'ny zavatra rehetra izay ataontsika mety tsy tonga saintsika, fa tadiova zanak'Andriamanitra ianao ary tsy avotsony hatramin'ny farany. Mety misy fotoana misy zavatra ratsy ataontsika, mety tsy tonga sainany amin'izany tsika, fa tadiova eo foan'Andriamanitra miazona asy ianao. Mety tsy tapatsika izany zavatra zany, mety hoe miaina fotsiny tsika hoe fo maraina dia manao manatanteraka ny adidy maro isan-karazany, fa mandritra ny tontolo andro tsika tsirairay avy azonao antoka aveva tena vokatry le fiarovanao teny, vokatry le fitandremana nataonao mbola natafajoro anao toy izao. Azonao antoka ave zany? Tsisy manana ny antokany amin'izany, fa raha mbola tafajoro eto kosa itsika andao hisaotra mandrakariva an'Andriamanitra ny amin'izany fitiavana zany. Dia hoy Paoly hoe tsy maintsy misaotra an'Andriamanitra mandrakariva izay noho ny aminareo. Satria Paoly rehefa atory dia betsaka ny olona niova fo, betsaka ny olona no nanaradia an'Andriamanitra, ary betsaka koa ny olona ny tena hoe nanova ny fiainany ao amin'ny Kristy, nanaraka ny Kristy. Androany koa dia hisarika kely atsika andao koa tsika mba hisaotra an'Andriamanitra, na dia izao fotoana izao fotsiny ary mety hoe betsaka ny zavatra verimberina ety foana hoe azotsika tanterahana amin'izao fotoana izao. Fa maninona ianao tonga eto amin'izao? Satria mbola tian'Andriamanitra izasy ianao. Dia izay fitiavan'Andriamanitra izay no andeha hisaorantsika azy mandrakariva, ary mila mahay mankasitraka isika ny amin'ny zavatra rehetra izay mitondrany antsika tamin'ity tontolo ity. Hifarana tsy hoe ity andaontsika mba samy anao karazana jeritodika kely. Inona marina moa mba zavatra niova tamiko nandritra izay fotoana nanompoka an'Andriamanitra izay. Dia ianao samy mahitsika hoe ty misy zavatra mbola tsy haiko ianarako, mbola tsy tara. Ary Andriamanitra dia tsy manisa ny fahadisoantsika. Androany kosa raha vonona ianao dia miandro eo foana izy ary mamela heloka mandrakariva ilay Andriamanitra izay ivavahantsika. Dao tsika mba samby resy lahatra ny amin'izany teny izany hoe hisaotra an'Andriamanitra mandrakariva izahay. Fa mahamendrika ho izy izany satria mitombo fantatra ny finoanareo ary be fifankatiavanareo rehetra. Inona tokoa moa ny alehantsika eto raha tsy ny hoe hifankatia? Ny tenin'Andriamanitra rehetra angamba dia tena io fitiavana io. Any am-bokon'ny Korintianina moa dia ireto telo reto no mitoetra: finoana, fanantenana ary fitiavana. Fa inona ny lehibe indrindra? Fitiavana. Ary io fitiavana io tsy hividim-bola. Nefa io le
sarotra amintsika maneho an'io fitiavana. Androany dia teny hoe zany tia an'Andriamanitra zany Andriamanitra tsy hita maso, nefa tsika milaza tia an'Andriamanitra. Nefa ahoana raha io rahalahy anabavy akaikinao io tsy tianao, nefa ianao milaza tia an'Andriamanitra tsy hita maso, diso ve zany? Tena tsy marina zany manoloana an'Andriamanitra. Andriamanitra raha miantso antsika dia tiavo ny olona rehetra, ary mbola mafimafy kokoa tiavo ny fahavalonareo. Mafimafy zany, zay le manara-tia an'i Jesosy. Ary zay le mila hitomboantsika ny amin'izany resaka fitiavana izany. Ataontsika andray tenin'Andriamanitra foana satria araka ny teneniko teo hoe andray tenin'Andriamanitra maromaro isika. Efesianina 4:4. Efesianina 4:4 dia raisika ny 5:5. Zao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Fa mba hanaraka ny marina amin'ny fitiavana ka hitovy amin'ny zavatra rehetra ho an'izay loha dia Kristy. Voalaza amin'ny bokin'ny Korintianina hoe izaho sy ianao dia tempolon'Andriamanitra. Haitsika izany tempolo zany. Ny trano anankiray rehefa harafitra dia fitambarana brika maromaro no mandrafitra trano anankiray. Dia ohatr'izay koa le tenan'i Kristy, le Kristy izay ataontsika lohany dia fitambarana ianao isika tsirairay avy eo. Mety misy zavatra be da be azon'Andriamanitra ampiasaina asy ianao. Mety misy amintsika ireo tanana, mety misy amintsika ireo tongotra, mety misy amintsika ireo vavy. Fa izay le tempolo mandrafitra le tranon'Andriamanitra, mandrafitra le fiangonana. Ary Jesosy raha ampiakatra dia ny fiangonana no ampiakarina. Dia ataontsika tena hoe hikarakara sy hitandrina izany maha-tempolon'Andriamanitra zany, hitombo amin'ny fitiavana. Eo zao miteny izy hoe hitombo amin'ny zavatra rehetra ho an'izay loha dia Kristy. Tsy zavatra vitsivitsy no tenen'ny Paoly eto hoe reto avy ny zavatra tokony hitombonareo, fa ny zavatra rehetra. Ndao tsika mba tsy asiantsika fetra amin'ny fanarahandia amin'ny tompo hoe eto amin'ity zavatra ity tokony aneho an'Andriamanitra. Eto amin'ity zavatra ity lasa be sarotsaro-piainana be ka be fiainantsika. Araka le tenina mpanompon'Andriamanitra teto amin'izay, lasa manana an'le satroka dobla izy, kaskety anankiroa. Hoe rehefa ato am-piangonana dia anaovako le kaskety amin'ny mampivavaka, dia mivoaka eto dia asoroko izy, avadiko indray. Andao tsy hanana izany sarotsaro-piainana ratsy zany. Fa naiza le antsika andao hitombo amin'ny zavatra rehetra. Amen. Hivoaka eto zany zasy ianao dia izay rehetrarehetra ataonao dia ametrao fanontaniana inona aloha le zavatra rehetra tokony hitomboko. Mety fiteny, mety fihetsika, mety zavatra atao be dia be ny ahafahantsika mitombo ao amin'Andriamanitra. Satria raha isokotrany hoe zava-poana ihany no bokon'ny fotonteny, raha totsika mihazakazaka foana isan'andro nefa mba mametra-panontaniana amin'izao fotoana izao hoe inona tokoa moa zany mba mitombo ato anato nandritra izany fotoana nanompoako an'Andriamanitra izao. Tsy nahela indrindra nanompotsika an'i Jesosy hoe efa be taona no antsoina antsika hoe tena kristiana. Fa le vo hoy tenin'Andriamanitra hoe ny vo no amatarana ny azo. Efa misy vo ve eny amiko, ety amiko, eny aminao. Dia hoy ateo hoe mba jereo anontaniao ny tenanao. Aza ny hafa mihitsy ny anontaniana hoe satria ndraindray koa tsika lasa manana izay fahazarana zany hoe nareo mba mova. Ny hafa foana ny tiantsika iova fa ny tsika ny ataontsika ihany ny ataontsika.
fa ny tenin'Andriamanitra dia marina foana hoe dinio tenanareo, tsy ny tenan'ny hafa fa ny tenantsika tsirairay avy. Mba efa nisy vovy teo amiko, teo aminao nandritra izany fotoana ela izay. Dia hoy ilay teny teo amin'ny zavatra rehetra, amin'izay loha dia Kristy. Tadiova ny zavatra rehetra ataontsika dia fitaratra tsara ho antsika dia Kristy. Misy Kristy amin'ny zavatra rehetra izay ataontsika, na fiteny, na fihetsika, na ny zavatra ataontsika ao amin'ny tokantranontsika eo. Dia hitombo amin'izany fitiavana izany tsika, ary eo amin'izay lafo ny fitiavana izay no aoka tena hitombontsika bebe kokoa. Filipianina voalohany 5:7. Zao vaka teny amin'ny anarany to, ary izao no angatahako dia mbola hitombon'ny fitiavanareo bebe kokoa amin'ny fahalalana tsara sy ny fahafantarana rehetra. Mba hamantaranareo izay tsara, izay zavatra tsara indrindra, mba ho madio am-po ary tsy hanatsiny amin'ny andron'i Kristy ianareo. Hitombonareo bebe kokoa. Eto Paoly raha mangataka ho an'ny fiangonana, izany hoe isika ilay tempolin'Andriamanitra no angataham-Paoly. Matetika aty anatin'ny toeram-piangonana aty dia lasa misy fiatsaram-belantsika. Ary ny tenin'Andriamanitra marina foana. Ny tenin'Andriamanitra, ny tena tenin'Andriamanitra izay toroiny eto dia ny tenin'Andriamanitra tsy misy klemo. Any amin'ny bokon'ny Matthieu any dia miteny hoe loza nareo dia tsara velantsika. Raha tia hita loza izany ianao dia miaina ao anatina fiatsaram-belantsika. Haitsika tsara ve izany hoe fiatsaram-belantsika izany madio ivelany. Ny tsia rehefa amin'ny lafo tsara n'iny dia tsara. Fa raha vadikitsika ny ao ambadika ao lafo ratsiny marokoroko. Dia misy fiainantsika kristianina manao azy izany, manao ohatr' izany. Rehefa eo mason'ny ankonana anabavy, rahalahy dia tsara avokoa. Fa rehefa mivoaka kely azy dia manomboka amin'seho ny dôrizy. Izany ve tiantsika amin'ny fanarahan-dia ato? Ary ny tenin'Andriamanitra dia marina foana. Tsisy tenin'Andriamanitra izany hoe mitondra anao mitarika ho amina zavatra ratsy, fa ny tenin'Andriamanitra mitarika ho amina zavatra tsara foana. Mba hitombonareo bebe kokoa ny amin'ny fahalalana tsara sy ny famantarana rehetra. Fahalalana tsara, misy ny atao hoe fahalalana dia misy ny atao hoe fahafantarana. Raha fahalalana betsaka mety hoe misy lafiny mampiavaka kely anazy, hoe mahafantatra sy mahalala. Teny malagasy tia koa moa indraindray dia sarotra be. Indraindray ny fahalalana mety amin'ny ankapobeny. Mety misy olona anontaniana hoe fantatra hoe Jesosy? Fantany. Dia mamaly izy hoe ie. Afaka mamaly izany ny olona ray fantatro Jesosy. Fa rehefa tena anontaniana hoe inona ary ilay fahafantaranao a Jesosy, izay ilay miditra lalina kokoa. Dia ohatr'izay ny angatahany Paoly, mangataka Paoly amin'ny fiangonana eto. Izany hoe izasy ianao mba hitombo amin'ny fitiavana bebe kokoa, fahalalana tsara rehetra. Izany hoe sady mangataka izy amin'ny fiangonana rehetra no mangataka ihany koa izy amin'ny isam-batan'olona, mba hitombo amin'ny fitiavana isika tsirairay avy. Ndao sika mba hiova amin'izany fotom-pisaina izany, samy ato am-piangonana ihany nefa mbola manana izany atao hoe endrika fariseho sy mpanora-dalàna mpiatsara velantsika izany. Tsy mitory tsisy pirofo-tsika. Amen. Tahorantsika an'io fitiavana. Mangalao olona anankiefatra dia mba hatory fitiavana izay tika ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Andao taddio mahita ny fontsika tsirairay avy Andriamanitra. Madio andao mba hisamy mikorotana kely, andao mitsangana mihitsy.
dia eo toerana eo fotsiny tsika andao mba samy hitsangana dia mba toloy fitiavana any eo ankonanao reo. Andriamanitra tadio mahita ny fontsika asenao amin'izao fotoana izao. Tiako ianao hoe amin'ny ny amin'ny Jesosy sady arao tsikitsiky kely izy. Tiako ianao noho ny amin'ny Jesosy satria izany no angatahan'Andriamanitra amintsika mba hitombony ny fitiavantsika bebe kokoa. Leo tsy nitera tanana mafy ho azy kosa. Zany tena hoe hifanatiavana zany. Manomboka eto amin'izao tranon'Andriamanitra hivavahantsika izao. Fampiatsara velantsy isika ary toetra tena mahamenatra izany. Hoe mivavaka etontsika nefa mifankahaly. Amen. Ny tenin'Andriamanitra dia mazava ny amin'izao tia vaovao nomeko anareo teny mba mifankatiavanareo. Tsy vidim-bola reto ilay hifankatia. Manomboka eto hiala ody any amin'ny tokantranontsika tsirairay tsika. Ray aman-dreny amin'ny zanaka, ny reny amin'ny vady, isika tsirairay ankonana andao mba hiezaka ny aneo an'izany fitiavana izany. Dia mba tanteraka izany tenin'Andriamanitra izany hoe tia vaovao nomeko anareo. Satria isika malagasy hoe indraindray sarotra amintsika izany hoe miteny amin'izany hoe tiako ianao. Mafimafy kely izany ary za zao anisany. Fa andao mba hianatra. Rehefa hitsy ny tenin'Andriamanitra isika dia mahay an'izany. Ary rehefa mamono le moi mba hiveloma toa tsy le tafitrano teoité fa le Andriamanitra. Rehefa maty le amintsika misandratra Andriamanitra. Amen. Mamono ny moi io nefa le mafimafy raha tsy manana le fitiavan'i Kristy tsika. Amen. Ndao tena hoe hitombo amin'izany fitiavana ao amin'ny Kristy izany tsika. Anisan'ny marika fitombona tsara indrindra dia izany fitombontsika ny amin'ny fitiavana izany. Tsy vidim-bola. Tsisy hoe fitiavana dia mandoha vola ianao rehefa miaraba olona na manao azafady. Mafimafy ne zany. Fa raha olona tsy ao amin'ny Jesosy tsy mahavita an'izany. Raha olona tsy vonona ny anombo ny tenany tsy mahavita an'izany. Raha vao amin'ny fotoana anankiray ianao mbola manana an'le avonavo-panahy hoe zany tena zavatra, mbola mafimafy. Fa samy angataka amin'Andriamanitra isika mba hisy kasika, mba hisy fanahin'Andriamanitra ny hampianatra antsika isan'andro ny amin'izany resaka fitiavana izany. Isako mahita olo tsika le tsy voatery hiteny fa na itsika mitsikitsiky io ary dia efa maneho fitiavana. Maneho fitiavana amin'ny olona izany. Fihetsika. Fa tsy hoe le manalava molotra be. Raha misy solona anarana apetaka mihitsy moa ny olona indraindray. Vao miala any ianao dia tanteraka ny ry miala any. Hainao angamba ny miriny taloha. Fa andaontsika mba hiova amin'izany. Tsy hoe izao tontolo izao raha mahay mifaleo fitiavana maika fa ny olona ao amin'Andriamanitra.
dia raha antson'Andriamanitra izao sy anao tonga eto andreo ifandeo fitiavana foana, ifanaja, hitondra tena tsara, hifankatia, hifampizara tenin'Andriamanitra. Satria izany tena lehibe indrindra ao amin'ny Kristy, dia nitomboantsika amin'izany fifankatiavana izany. Ary averiko hoe ilay teny teo hoe ile telo reto no mitoetra: finoana, fanantenana, fitiavana. Fa maninona no nataony hoe ifitiavana no lehibe indrindra. Satria raha tsy ilay fitiavana tsy ho eto izaho sy ianao, no ilay fitiavana Jesosy Kristy antsika rehetra, olombelona mpanota rehetra, no nahatonga antsika vovonjy ho afaka amin'ny fahotana. Ary n'Andriamanitra amin'ny fitiavana dia nasiany pirofo. Tsy miteny fotsiny izy hoe tiako nge ilay olombelona eo, fa tany amin'ny toerana avo, nanana ny toerana mahampanjaka azy izy no nidina. Dia rehefa nidina izy dia tsy hoe nidina fotsiny, fa mbola nanolotra miainy teo amin'ny hazo fijaliana. Hitantsika amin'izany ny fampianarana. Napetraka Jesosy, nataony Jesosy ho lohana, ho voalohany indrindra ho antsika, dia ny fitiavana dia nanolora ny tenany. Indraindray ataontsika ohatra hoe resaka ambava fotsiny izany zavatra izany, fa dinio hoe misy olona anankiray maty ho anao teo amin'ny hazo fijaliana. Jesosy, izaho sy ianao ilay mpanota ratsy, nefa dia mbola nafony ny tenany miaina ho anao. Ary fianarana tsara indrindra navela aloha antsika. Ka maninona moa rehefa izao tontolo izao no miteny hoe izao atao dia manaraka tsika, fa rehefa ny tenin'Andriamanitra no miteny amintsika hoe didy vaovao no apetrako aminareo, dia tsy manaraka tsika. Bokin'i Jakoba dia miteny hoe aoka isika ho mpankatò ny teny, tsy ho mpiainy fotsiny hoe mahafinaritra izany teny izany. Tsara be ilay toro-tenin'ilay pastera atao, manao rehefa atao asaina mitadidy hoe tsara fotsiny ka, fa misy fotoana asain'ny tenin'Andriamanitra izaho sy ianao hiaina amin'ireny. Ary tadio fa tsika rehetra izay nandre an'ireo teto ho sedrain'Andriamanitra, na izany na ianao, fa dia matoki. Fa eo Andriamanitra io tsy mba manao zavatra diso izany io, fa tadio izay teny izay: reny teny rehetra rentsika ireny asio fankatoavana, reny teny rehetra voaray antsika ireny asio fankatoavana ao anatin'ireny. Gazagaga fa mety le olona mety le nakarirary fo be anao no hifanena aminao amin'ity herinandro ity, fa tadio le teny tiavany fahavalonao. Mafimafy hoy aty eo, fa sotsika fanomen'Andriamanitra azo fijaliana. Ary rehefa ao ambadika eo azo fijaliana itsika no manatanteraka izany, dia vitanao zany. Amen. Mila ny azo fijaliana zany isika, ahafahantsika manombo aty nofo ity mba hisandratan'Andriamanitra, ahafahantsika ihany koa mitombo amin'izany fitiavana araka ny tenin'Andriamanitra zany. Tadio fa zavatra rehetra ataontsika efa voasoratra atao anatin'ity Baiboly ity avokoa. Dikany te hitombo ihany koa isika, mila tena fanilo tongotro sy fanazavana lalako iteninao. Raha andeha zany tsika, mila tenin'Andriamanitra. Ao an-tokantrano tsika, mila tenin'Andriamanitra. Amin'ny zavatra rehetra izay ataontsika, mila tenin'Andriamanitra. Ary ao amin'ilay tenin'Andriamanitra mila misy fitiavana tenin'Andriamanitra. Ka tsy hoe mamaky fotsiny aty navaky vy toko ohatra 10 andro any, inona ny lesona azo tao anatin'izany? Misy fahalalana amin'ny ankapobeny, fa misy fahalalana ho ahy sy ho anao. Izany hoe manokana ho anao. Dia famakiantsika tenin'Andriamanitra. Misy fotoantsika miaraka ohatr'izao, miaraka maheno tenin'Andriamanitra, fa ao anatin'ny tenin'Andriamanitra izay torian'ireo mpanompondreo tsy maintsy misy teny ho anao manokana, ho ahy manokana. Ary mila mitombo amin'ny tenin'Andriamanitra itsika
mila mahavokatra, mila misy asa tsara amin'ny tenin'Andriamanitra iny. Ny tenin'Andriamanitra hoe bokon'ny Isaia ampaminany dia tsy miverina amin'ny raha tsy efa amin'inona amin'izay zavatra nanirana azy. Androany raha miteny amintsika zany tenin'Andriamanitra hoe mila mitombo amin'ny fahalalana, tsika mitombo amin'ny fitiavana. No mba asiantsika vokany azy zany manomboka androany. Tsy fomban'Andriamanitra fa izay dia mahafamindrapo an'Andriamanitra, tsy mitanisy. Ary izay sambatra zahosanao fa mbola vidian'Andriamanitra na dia adala azy. Amen. Rehefa haratsiako, rehefa haratsianao mihitsiny ny tena itiavan'Andriamanitra ity. Fa rehefa haratsiana nefa tsy hoe ay vidian'Andriamanitra zany amin'ity faharatsiako ity dia fihiriko eto foana, fikiriko eto foana. Fa mila hibebahantsika ary mila homboantsika amin'ny hazo fijaliana. Raha tena te hanaraka Jesosy Kristy tokoa isika, mba tena hadio apo, satria mitadontsika koa matotontsika tonga eto dia ahita an'Andriamanitra. Misy olona mahita an'Andriamanitra ve? Misy efa nahita an'Andriamanitra ve? Manoa efa nahita olo? Tsika tsirairay avy loatra hiendrika Andriamanitra. Ahoana ny voalaza amin'ny Genesis? Andeha isika amorona olona mitovy amintsika. Noho izany, raha hiendrika Andriamanitra izao sy ianao, mila tenin'Andriamanitra foana koa tsika ary mila mitombo amin'izany tenin'Andriamanitra izany. Ohatra veriko foana hoe reto hazo reto zao, reto voninkazo reto maniry ireo, fa tsy maintsy mila tany ireo ary mila rano ireo. Toy izany koa ny trondro. Trondro any anaty rano any, fa isory eo anaty rano izy fa maty. Ohatr'izay koa izatsy ianao, raha toa ka hiendrika Andriamanitra dia mila le fanahin'Andriamanitra zany mba hahavelona atsika. Mila mitombo amin'izany tenin'Andriamanitra izany zany sika isan'andro. Amen. Andao tsy ataontsika tsenjery foana ho iaho hoe mamaky tenin'Andriamanitra be da be tsika nefa rehefa dinihana tsisy vokany. Aiza ho aiza amin'ny fiainantsika le hoe ianareo ny epistilina io izy Paoly. Hita sy voavaky, hitan'ny olona. Aiza ho aiza eo amin'ny fiainantsika izany teny zany. Tadiova ny ataontsika isan'andro ary mafimafy kokoa. Io tsaran'ny olona atsika, indrindra fa isika milaza mpanaradia Kristy. Mety mbola tsy nahazo teny ohatr'izany amanareo. Zao ve ny atao hoe kristiana. Satria mitovy ihany le fanaontsika eo amin'izao tontolo izao. Kristiana nefa mbola andray ohatra kely, nefa mbola ohatra miaina ao anatina fanompoan-tsampy. Inona moa zany no mahasamihafa antsika amin'izao tontolo izao? Raha tonga mbola hiaina ao anatina zavatra ohatr'izany, nefa tsika tonga ty am-piangonana isaky ny alahady. Andao tsy atao sarisary fotsiny zany hoe mamaky tenin'Andriamanitra na hoe manaradia Kristy zany, fa asiana vokatra isan'andro ary misy zavatra hovonoina isan'andro. Le zavatra hovonoina anie dia tena tsika ty any. Be lehibe ny faniritsika izay mila hoboana amin'ny hazo fijaliana. Mety amin'ny resaka fiteny io, amin'ny resaka zavatra fanaontsika isan'andro, mila hoboana amin'ny hazo fijaliana. Ary eto dia maka hery sahady ho antsika izay hiditra ao anatiny atao hoe batisa amin'ny herinandro. Tadio efa zava-dehibe zany dingana zany, dingana lehibe zany. Fa tsy hoe vita amin'ny batisa, fa misy fiainana. Manomboka eo misy fiainana mafimafy kokoa ary tsara kokoa raha toa ka hoentsika miaraka amin'ny Jesosy. Mampahery sahady ho antsika izay roso amin'izany amin'ny herinandro. Matoantsika roso ao anatin'izany fa dia tsy miterena daholo. Fa tena hoe vokatry ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra ary tena tsisy teritery mihitsy eto hoe tsy maintsy atao amin'izao. Fa tadio fa marina be le tenin'Andriamanitra izay mino sy atao batisa no vonjeny. Ary mankahery sahady mampahery antsika izay hiditra amin'izany lala zany fa mafimafy ny fizahanteo. Tsy mampitahotra.
dia mampitahotra sady misy embotra sady mantsy ho an'izay efa soratra anarany to dia misy embo fa misy fitsarana be rehefa tena manomboka miaina ny fiainana le fifankatiavana ao amin'i Jesosy. Rehefa tena hiaina antsika le tenin'Andriamanitra dia manomboka misy voka mafinaritra ary tsy takatry ny olona sasany io fa itsika tsirairay avy no mahatakatra ny hoe izany ka ilay manaraka iatoa, izany ka ilay fiainana takiny ny tenin'Andriamanitra, izay dia tsy hanana n'izao tontolo izao. dia hoy ateo hoe batisy amin'ny herinandro tao anatin'izany dia mety maro eny an-dalana eny ny fizahan-toetra atrehantsika fa rehefa atrehantsika hoentsika miaraka amin'ny Jesosy io dia manana fifaliana fotsiny. Ary izany ihany koa dia asain'ny tenin'Andriamanitra hananantsika izany atao hoe fifaliana izany, satria isika manara-dia antoko nefa tsika ve dia olona hoana mety molotra lava ve dia tena toko amin'ilay ohatra fiteny sakapilokely io ilay fiteny dia tsy azo anatonana mihitsy ka vao anatonana toa dia mamay daholo izay manantona izany ve fa manomboka eo tsika andao tena hoe iofo amin'izany hoe fitiavana tsy fanehoana izany Jesosy atao sa ho aminao izany. Dia aloha ny olona no ahita hoe tena olona mivavaka marina, fa tsy ilay olona no teny hoe izao ve ny atao hoe olona mahavavaka. Mafimafy aho ateo hitsaran'ny olona tsika ary io le mila tsapatanana ny vokatra ny amin'izany fanarahantsika Jesosy zany. Miaina tenin'Andriamanitra isika, mety mamaky tenin'Andriamanitra isika isan'andro mety tsy hitan'ny olona fa sy vokatra amin'ny fiainantsika dia manomboka aminao aloha voalohany indrindra, dia rehefa ao aminao dia miparitaka amin'ny ankohonanao, amin'ny fianakavianao na amin'ny fiarahamonina misy anao. Eo ny olona le atonga amin'ilay teny hoe tena mivavaka marina le olona eny, fa tsy saritsariny le olona le fivavahana izay ataony. Mitombo ihany koa amin'ny fivavahana. Boko amin'ny Loka dia miteny hoe mivavaha mandrakariva fa tsy rera. Mila manam-potoana ihany koa tsika, fotoana manokana hoy ateo tamin'ilay fahalalana teo hoe misy fahalalana iombonana ary misy fahalalana ho aso anao manokana misy, izany hoe fifandraisantsika manokana amin'Andriamanitra. Manam-potoana ve ianao mba dia mivavaka ne tsy hoe tsy hoe mandohalika foana ianao fa na eny amin'ny zavatra rehetra ataonao eny arany dia maneho ny fahatsaran'Andriamanitra ianao, misaotra an'Andriamanitra, misaotranao any amin'ny zavatra izay nataonao tao. Izany dia efa mivavaka izany, milaza tenin'Andriamanitra, maneho ilay vokatra, izany dia efa mivavaka. Fa ndraindray izy raisitsika amin'ilay teny eo amin'ny boky Mateo tsy ratsy izy ary tsy diso hoe raha mivavaka ianao dia midira ao amin'ny efitranao dia arindrina. Iny efa fifandraisantsika manokana, iny ilay fotoana iaona hosionanao amin'Andriamanitra manokana. Rehefa mavita ny asantsika dia misaotra an'Andriamanitra isika. Fa andao koa tsika hitombo amin'izany hoe ninona zavatra ataontsika dia hanana fotoana foana tsika, hanana hery foana tsika hivavaka amin'Andriamanitra. Na dia misaotra raha midery ny zavatra rehetrarehetra ataontsika, andao raisitsika foana hoe vavaka izany. Amarana sary Mateo, boky Mateo Mateo toko 7:20 dia nandininy faraparany ao, nandininy 9:10.
ny olona mitombo zany ho fitiny kely a mitombo amina fitiavana, mitombo amin'ny fitiavana fifankatiavana itenin'Andriamanitra ny amin'ny alalan'ny vavaka, dia ny olona rehefa mitombo amin'ireo zavatra rehetrarehetra ireo dia azo na tsisy mihitsy hoe zanakitsika mety hoe 5 taona andeha rahantsika hividy zavatra manakely, fa matoa aliraka ny zanakitsika isika dia zaza efa matotra izay no afaka irahana. Izasy anao zany a amin'ny fotoana nandraisantsika Batisa, nandraisantsika n'Andriamanitra, nandraisantsika ny famonjena, dia voahiraka daholo izasy anao ny sitrapon'Andriamanitra. Ary ny olona matotra hoy aho teo no afaka irahana. Matotra amin'iny amin'ny resaka fitiavana, resaka tenin'Andriamanitra, ny amin'ny zavatra atao, ny amin'ny fomba fiteny, ny amin'ny fihetsika, ny amin'ny rehetrarehetra. Matotra. Rehefa matotra isika dia afaka irahan'Andriamanitra avokoa. Tsisy hoe ny olona ohatrohatr'izao ihany no afaka irahan'Andriamanitra, fa isika izay nanolo-teny ho an'Andriamanitra afaka irahan'Andriamanitra daholo. Eo vaditsika le Mateo 7:7-10. Zao vaky ny teny amin'ny anaran'ny koa mandeha hiana ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azy ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina, sady mampianatra azy hitandrina izay rehetra nandidiko anareo, ary indro aho momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fataperan'izao tontolo zao. Be da be zao teny misongadina be ao anatin'io. Mandeha ihany, inona rehefa mandeha? Manao mpianatra. Rehefa vita amin'ny mpianatra firenena rehetra hoy manao batisa, manaraka amin'ny anaran'ny Ray sy Zanaka sy ny Fanahy Masina, mampianatra azy hitandrina izay rehetra nandidiako anareo. Fa inona le nandidian'Andriamanitra antsika tandohana teo? Inona le didy vaovao? Fankatiavantsika. Ny zavatra rehetra nataon'i Jesosy dia voabanga ao anatin'io fitiavana io avokoa. Andehana zany mizara fitiavana amin'ny olona rehetra, tsisy hoe ny ao an-tokantrano irery ihany, fa amin'ny olona rehetra. Dia manao mpianatra ihany koa amin'izay zavatra voaray antsika, mila zaraintsika re, fa tsy hoe nare androany dia kriterisme. Tenin'Andriamanitra manoro antsika foana hoe nahazo maimaimpona ianareo ka dika rehefa mahazo maimaimpona nomba izary. Ary ny afantarana hoe tena nahazo tsika, nahazo tenin'Andriamanitra, nahazo kasika Andriamanitra, dia isika amin'izany. Tsy fihintsika ho antsika rery, satria maro koa ny olona tsy nalala tenin'Andriamanitra amin'izao andro zao. Andro koa izao sy aloha hampafantatra an'i Jesosy, hampafantatra an'le famonjena ho an'ireny olona ireny. Andehana zany izany, ialeto zany zao sy aloha dia izany. Ary izay hoy ateo hoe ny hafantarana fa tena nahazo tokoa isika, dia isika amin'izany mahay mizara ho an'ny mpiara-belona antsika, ho an'ny ankohonantsika, ho an'ny fianakaviantsika, eny na ho an'ny firenentsika mihitsy azy. Andao izara foana izany fifankatiavana izany. Ary ty hoe mampianatra azy hitandrina izay rehetra nandidiako anareo, mila tandremana ny zavatra nandidian'i Jesosy dia ny fifankatiavana. Zavatra kely foana ilay zao dia mampikorotana fiarahamonina. Mety noho ny teny kely anankiray tsy voahevitra dia mikorotana ny fiarahamonina misy atsika. Vokatr'le inona? Vokatr'le tsy fisin'le fitiavana. Andaontsika hitandrina izany tenin'Andriamanitra izany hoe amin'ny zavatra rehetra mila tandremako izany tenin'Andriamanitra izany. Amen. Ary ny zavatra tsara indrindra dia ty teny ty hoe ary indro aho momba anareo
mandrakariva ambaraka natera zao tontolo izay. Aika isika mandeha io zany a mizara fitiavana, misy Jesosy manaraka atsika foana isan'andro, fa tsy ianao rery manatanteraka an'le izy, fa misy Jesosy miaraka aminao, miara-miaina aminao. Fa avelao fotsiny Jesosy, tenenga hitsika Jesosy ary mampalahelo a. Misy isika amin'ny zavatra anankiray izay mafimafy a, eo tsika miantso an'Andriamanitra. Fa tadiovo Andriamanitra dia miaraka alalantsika foana. Misy fotoana ataontsika pneu de secours Andriamanitra. Inona le pneu de secours? Amin'ireny fiara ireny a, rehefa vaky ny pneu, izay vao alaina ny pneu de secours. Fa misy fotoana koa mampalahelo a, ohatr'izany ny anaovantsika an'Andriamanitra. Amin'ny zavatra mafy, amin'ny zavatra mety mampalahelo, sarotra iainantsika, izay tsika vao miantso an'Andriamanitra. Fa ndao tsy ataontsika ohatr'izany manomboka androany a, atao varenina aloha izany. Ny fiarahana amin'ny tompo. Fa na vaky ny pneu na tsy vaky, dia antsoa izy. Ary io teny manambara, hidro aho omba anareo ambara fahataperan'izao tontolo izao. Nomen'Andriamanitra fanahy masintsika rehefa nandeha izy. Zava-dehibe amintsika zany fananana fanahy masina zany. Meteza ihany koa tarihan'ny fanahy masina amin'ny zavatra rehetra izay ataontsika. Amen. Satria ny fanahy masina rehetra tsy hitarika antsika ho amina fampitera zany fananan'Andriamanitra io, fa hitondra antsika ho amin'ny fahatsarana bebe kokoa. Hitomba amin'ny fitiavana bebe kokoa isika manomboka androany. Voarainao izay afa-izay mino fa misy fankatoavana eo amiko sy eo aminao manomboka androany. Ary dia tsy ho amina fahazarana le no anarantsika amin'ny Kristy raha hoe, fa tena hoe amin'ny fo madio, amin'ny fo feno fitiavana. Dia ny tenin'Andriamanitra, ny fitiavana ny zavatra rehetra, mila mitombo amin'ny tenin'Andriamanitra isika, mila mitombo amin'ny fiainam-bavaka ihany koa, ary mila tena hoe mankatò reny tenin'Andriamanitra izay afaka antsika tsirairay avy ireo. Anasan'ny mpidera hiakatra sodran'Andriamanitra isika amin'izao fotoana izao, sady efa hiomana sahady koa amin'ny firaisana natapatra amin'ny tompo. Ataontsika hitsangana dia hisaotran'Andriamanitra, ka tenekely eo akaikinao hoe maharay dirinao androany. Sy fitiavana, sy fitsikitsiky, izay nge vao tenentsika teo. Tady anadimy lesona sady a.